zaho ranjakabola tandrina tendren'andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany mindro manompenany indray mba hampakarantsika izay sitraka andriamanitra mba haharetatsika amin'ny tsy mbola mihitsy nareo aiza ny sainareo mba haretatsika amin'ny famonjena dia raha isika ty perikifatailana ato amin'ny lioka ity efa nanaovako fanamaliana tamin'ny tompona ndraiky tsy fa nioezany fotsiny tailana mba fialokeloko mba ho hitanareo hoe ny fahafialohany zany perikifo zany toizana eo amin'ny andininy fa iraika amin'ny telopolo daovatsina amin'ny anarantontsika rehefa avy nampianatra Jesosy izy ny lehibe dia hoy Jesosy tamin'ny Petera ry Simona ino Satana efa nilofo ny tady anareo korinto iny vary nefa za mangataka ao anao mba tsy ho levina ny fonao ary rehefa mibebaka ianao da mpaherezy reo rahalahinao ary Petera tamin'ny tompo fony nanaraka anao aho na hoatranitra ny maiziny na ho any amin'ny fahafatesana azy hoy Jesosy laha zaiko aminao Petera raha tsy mbola misy komanena io dia anday miteny tsy mahalala ianao faravakely mba tonga teo zany perikifo zany dia mifandray any amin'ny Daniel narovana anjely tao anaty afo iny za mivavaka mangataka ho anareo mba tsy olevina ny fonanareo hoy Jesosy ato amin'ity perikifo amin'ny fiainantsika fa tsy manino ndao takarina avy amin'ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ihany azy zany faharetany mino any famonjeny zany areto faharetana somary tsy makany amin'izay ho fanenjehana aloha fa faharetana hitaizatena mipetraka ho amin'ny toeran'ny olona mileky izy amin'ny lehibe hoy Jesosy ny mipetraka mihinana sa ny mitsangana mikarakara dia valinareo isan'ny lehibe amin'izany dia mipetraka mihinana sa lay mamana azy mipetraka mihinana nefa za teo aminareo i Jesosy zany fieteny Jesosy zany ianaratsika any hiaretatsika izay mety manositosika atsika hiala amin'izany fitoerana mety timpoko hitoeratsika zany renareo tsara ny apôstôly Paoly korintiana toko raiky ambin'ny folo rehefa taitailo ny kristianina jiosy namana izy voatero ny tanisy efa impirana an'iny efa mpirana tao reny efa torambaka efa mikampona tahaka zao hay izy ty ny fioarana amreto apôstôly tokony fantatry ny kristiany zany tsy fioarana ambonina azy fa fioarana amin'ny fahoriana ny apôstôly sasany tsy mikapohina zany ny apôstôly sasany tsy zany torambako zany ny apôstôly sasany tsy mikapohina ka nefapolo latsaka indina tsisy natao zany apôstôly fa sao iny apôstôly natao zany ka mihoatra azy rehetra mihoatra amin'ina moa zany mihoatra amin'ina fahoriana ka raha mate hihoatra na manao ianao aza mihoatra azy amin'ny fiveranao hoe voninahitra memboninahitra mihoatra amin'izay zany fahatavitrinanao rehefa tonga any amin'ny fivoriana ka mipetraka avy amin'ny mihajahaja ianao tsy miterana tamin'ny toerana mirehetra sandraky fahalalana any ny toerana tokony misy ateroana asy miterana anay
dia iny misy mitsangana nle manatitra azy makeny amin'ny toerana maharitra ny etry babeny zavakanao mamosavongoana anao etony tsy tanity ohatrany desio lehibe fony ianao efarana mivorany amin'ny fianakavianana tsanoko tamin'ny fianakavianana kiray izy a no zanaky ny lahy matoa tamin'ny retafony dadany izy no zanaky ny lahy matoa fa ny dadany fa lasa nydimantsy na tsy toko any amin'ny fonenany manakizay dia rehefa ivoro fianakaviana izy zanaky ny lahy matoa no mitsangana fa izy o ny zanaky ny lahy matoa ny zanaky ny dadany zany mbola iveloko bakiosa hoetiny mampisavongolo zany amin'ny fiainana mampielipely tikery ny fanandratan'Andriamanitra zay izy amo ty sazaka sy misaka sy lehibe ty izy zany Daniel zany a sy dia misy mizakazaka misamesamesaky ao Daniel zany a fanomena anarana Babilonianina fotsiny hafahany zareo manomana ny anarany asaina androanika tamin'Andriamanitra Nebukadnezar ry Daniel asaina mivavaka amin'Andriamanitra tsy izy ry Daniel sy namana dia tsy nanaky izany Daniel reny olona manodidina tao finenany tao mivaily Daniel avavaka ao trano io sokafa ny varavarakely mananodrika ny Jerosalema satria any mpamabony izy ao izy manino vavaka amin'ny Jehovah eny io dia misy mandeha toka ny mpataka dia izy telona azy dia kiosa tsy manaiky vavaka aminy lay savovaka petraka ao voatrananana zany petra zany mpataka atsoetira afanao ipidy ny lafa atsay eo izy telona hitanareo tantara teo narovan'Andriamanitra izy telo raha tao anaty afo tsy izy ny nanana tena fa izy zany tiany olona ho natao tiany mpanjaka hatao taminy dia atao iny izy atao mosakika atao anaty lafao 7 fois plus chaud atao mosakika atao kitozo atsy-pahazo areo fa ny nataon'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra ny fanangatan'Andriamanitra azy dia narovanaandriamanitra izy tsy rirary ary momba mahita farisean-dahatra mpanjaka ohatr'ireny mamaky tantara ohatr'ireny dia zany mpanjaka fendrisy Nebukadnezar mpanjaka ny Babilôna empereur rehefa nahitany voninahitra Jehovah tamin'ny arovany ry Daniel ataony anaty afo namoaka lalàna nazovy ianao teny hafahafa amin'Andriamanitra Sadaka sy Mesaka Abednego dia atao iny izy ndray no atao kitozy tetiteny ohatrany hitako tetitena dia atao amin'ny fitozy ane atao masy mosakika iny reny izy miteniteny foana momban'Andriamanitra iny Mesaka sy Sadaka Abednego miary tia ny mpanjakako tsy fataky mivavaka amin'Andriamanitra ve izy isa tsy mivavaka
fea zany faharesendaza anjakako zany hoe tsy moana manrehatra be ny kabary efa nataony na de vo vitsivitsy ara fotoana natongavany teo fa tsy mbola nandeha azy nyteny hoe ho an'andriamanitra irery ny voninahitra tena marary le fokely mba mivavaka ho an'ny tanindrazany matsikaritra am'zany fa ny mpanapaka izao tontolo zao hoy jesosy dika toko fa faitrovapolo misy atsika mampanoto azy mandraiky le miteny zanako mivoady reny na de tsy anasa zany ty mahalaro mandraindray inona ny fanindre zanako zany inona zany ty fireneko ty am'le zanako reny manasoa azy ve sa mampanovo azy tena skokotra ela ny tanàna iny ny zanako nitatsy hoany rapaka ny dohany fa ny mpanjakako variana ny kiabary azy variana nanao azao aloha ny vahoaka ty miamaty any tsy fona ny amoko ny vahoaka lazao azy raha tany fanenamina nareo zao na zay pasteur nanjakavola hoe tompoy ny vahoakanao fa zany nametran'andriamanitra anao teo fa tsy ndeha anao fitsangatsanganiny ohatran'iny ataonao tianapaka androako am'zany izy tsisy mialokory ty loaka tsisy karakoa io hoe tapana de tsy tapakireva tapana mba mitomany area tamin'ny fotoana anakiray saky mba hahafahana miara-davatra tamin'ny tany fianona anakiray tsy tonga soma tsara izy fa tonga tao izy zay miraha namako mihoatry zao ihany tany za ny présidentny sokajy mpiasa sy volana nandritra ny valy taona ataony ejekeny ary izy ny contrôleur financier ny ejekeny za zany patron ny tamin'izany fotoana mahafantatra tsara iny mba niangy azy mafetsaka amin'ny fampavany nantany ny pasteur nitaika sy ny fikarakarana avonga izy mety ho avy eo izy de mbalaka toerana afaka mitsorika raha vo satria reny olana io ako malama vetivety tsy ka nakaraka toerana afaka mitsorika ria hoe vo tonga eo na tsy manoko azy am'fambavany manao eo président tena mbavetinynao nataoko nandreny tenin'andriamanitra io raha miona tamiko tsy fantatry zay kiriny olona aminy rehefa mba reny izy tonga any am-piangonany reny mbola tako zao ihany izy na de dekona ataony eritsekemo azy fataro tsara fa dekona ataony eritsekemo iny ka mampitanjonany o tenenako toy zany ka raha tezitraniko zany dekoniny zany de mahazo miteny amiko izy ny mpanapaka am'izao tontolo mampanoto ny olony fa tsy toy zany ao nareo i Jesosy fa zay teo zokonjokony ao aminareo de ho zandriny vaky tsara fa zany teny tompo ho zandriny zany zany amin'ny taolo malagasy amin'ny fahembena malagasy zany manino ohatrany tsy mipetrapetraky zany mizoka mahazo miteriterona ny am'sevy fa mizany manino mietsiketsika manao raha mananjany miaso zany manompo zany zany mahatonga manompo anareo io satria za zandronareo de tamin'ny toerana anakiray zay mianaka fa tsy afaka neny tamin'izay
izy sy nizano lato nane nde no asanareo fa mitony ny tompo tonga dy teo akaikaiky nde tanàna eo i zanaka mitaky anenakany eto ny tomobile tsy maintsy apetraka ino ane atsika apetraka tomobile raiky fa zay zay telo mianaka nakany amitoerana zany mitaky amin'io antany tsara zao zany loa lavana taky am'zao izy mianaka neny anamasykely tato za vonina ny anompo tsy mitaraina ny tompo sy tanako sy lamosiko marary io a rehefa miasa vita miasa rehefa beo marary io tsaboray makaminy atsirabe de alona rano mafana io de miantso ny raha matoboro ty mamarary fa za miasa tsakytitsitsy io ary tikry ny mivondrona ny ralaky sianavary de kona rehetra nandrina ny antara tamin'ny alaka retsy pasira namanao zay am'zay arerehetra am'zay atao rehetra raha nakako amrehirareo nanaovako hoe pertibataina mifandraiky am hoe 31-34 hoe aina mifetra tompopanjaka diakonina tsy aterinasa mifanafanaio ampiteranao sa fa irefanevanjareo 298 io nalaina ndiny fadimy de te hiala amy irefanefa mba tsy tena mitohinana nray ma izy azy nyfikambana de naraiky ny 635 fa mitovy any aina mifetry nanontany amitsy zanako iteny tata le 298 sy le 635 ve ireo mitsy le ompoka amin'ny fandarana amin'ny fampavana eno ao ireo mitsy no izy fa samy teny hoe aina mifetra tao zao zaho teo aminareo jesosy namondo azay la zako nareo tamin'ny alahady tatitra ny fampavana hoe tsy ndray nahavonina anompo anarerehetra amin'ny fahatokonyandriamanitsika amin'ny fiaratsika manompo azy aka ny fiangonanatsika reraka toana fako manao za zay zay ranjaka volany tendren'andriamanitra mpitana tetokady fotsy nao faty aza io ka mbola afaka mihetsika osto sampotokoa mampisoamilana kokoa i jesosy te mandesika nde miaraka amiko any amy lalama samihafa ny sasany de zao fiteny to efa mba misy raha rasy maro mila fikisaky kely mitanytanora tahaka miaraka amiko zao makazy ary eo antoko zao mipetraha eo aloha miandrere de raha matoa misy any antitsy mipetraky lasa zay mandeha manao le raha tsy akijano io a ny mpamango mafataka am'zany zay kalala misy mandeha mamango io tsy araka misy ny dianao paster zany many azany tompo mandeha isika raha mbola velona koa ny atsika raha mbola koa la fanana andriamanitra napetrany ao anatsika mipofika azy zavy raha isy asakana anao ietry amboto any apôstôly paoly mihoatra ny apôstôly rehetra mifahino ny sakainy tamin'ny fanopoky tena koa mandora tena anompo an'andriamanitra na izakana fahoriana mihoatra no miafazana fa tsy eo ianao hitaraina ka ny sasany petraka fotsiny zay manao ohatrony ataon'ny mata votao an-trano jesosy tsy nanontany azy maty tany anarany tsisy nangatana na maty azy any anarany satria ireny fa ratsy toerana kalany maty de tsisy nanangatanana am'zany de marita fa nietsiketsiky tota sady
tsy andakosymo mieritreritra mitonga rano misotromy tompo maninona raha sena nilaina zany hoe kopakopaka nytompotena dia kopakopaka mihitsy marino am'izany manino taka fotsiny tompotompo eo miaino zay lazainy Jesosy sitrany mba manana fotoana ianona ny tompo fa tsy mbetsaka zany ahafana mahita ny tompo zany petraka iany manino miaino izy mpamarita nikopo dia hoe Jesosy hoe marina ny zavatra ngeza ingina io verinao io fa lay majinijinika manampiny io ataonao io mba ataovy senety kely ina tokony atao marita rehefa avy nanenana zany tsy vola zao zany fa nareo mamorona manao senety io mamorona mba ilazany zavatra ina tokony atao marita rehefa nanenana miteny tompo lasa ny azakazaka tompo izy zany koa mba iainy ary zany misy anarana tokony ho azo rehefa misy fanitsina atao ny tompo aminao tsy misakona ndray fa mihery milaza tamy Marta Jesosy fa azo kantoka satria Marta io vehivavy tian'Andriamanitra tahaka atsika rehetra fa ny teny mitoko izy hoe va vitavita dorona raha misisy raha atao dia mihinana rehefa eo napetra ny tany amipetraka am'izay zay miaina ny tompo miaraka tamin'ny manito tsy mangadika mety eo manindra dia nakay mipetraka tsy mangadika fa tena nanaiky ny teny tompo izy dia mipetraka ny lamina miaina ny tompo ny maso ny lamina tsara tahaka ny taony marivo miaina ny Jesosy fototra sy lehibe indrindra ny fivavahana ny teny maharetany am'izay teny renao mampianatra anao ety mampianatra anao iam-paorina mampianatra anao naraka ny tompo mahareta fa zay maharitra tamy farany manaraka ny tompo no ifijeraka fe zay maharitra trany farany petraka ambony w eo ary manaraka ny tompo no fijeraka hoanareo atahy fiaino anareo amen